antsika rehetrarehetra miarahaba ny mpanaraka ny Jardin de Gaëlle rehetrarehetra dia miarahaba ihany koa ireo vaovao rehetra vao manaraka ny vidéo efa ela dia ela mihitsy tsika tsy mifampiresaka taona vaovao zao vao mifankahita indray dia miarahaba ihany koa aloha atsika rehetra natratra ny taona vaovao dia hitondra fahombiazana hitondra soa atsika rehetrarehetra ny ity taona vaovao ity ny vidéo voalohany satria nisy ihany nareo ny teny hoe tsy manao vidéo intsony asio vidéo indray dia mieritreritra reo inona ary moa zany ny vidéo atao voalohany dia miankina tamin'ny fangatanareo ihany zay vidéo voalohany zay atao zay matetika rehefa mamoaka sary Gaëlle dia misy ny teny hoe meo astuce mandio tarehy inona ny fanadiovan'ny Gaëlle tarehy misy mandefa MP an'izay maromaro nareo ka zay indrindra no mahatonga anay hoe androany amin'ity vidéo voalohany amin'izao taona vaovao zao dia vidéo nilozako anareo astuce fanadiovana ny tarehy tiako marihana fotsiny fa mila kolokoloina aloha ny tarehy indrindra amin'izao rivotra maloto be masoandro mamay be mivoaka any ivelany any ianao dia mila kolokoloina karakaraina ihany koa ny tarehy mba tsy ho simba tsy ho may makina dia ho simba amin'ny masoandro na ho simba ny loto dia mila diovina izy zany hoe tsy misy zavatra be dia be ho atao hoe atao ahoana fa zavatra natoraly daholo no ampiasaintsika amin'ity an'io ity karakarana izay tarehy izay moa za ihany koa karazana défi nataoko mihitsy zay hoe tsy hampiasa raha vao zavatra atao vatana na volo na inona raha tsy zavatra natoraly aloha zay no dia izahako atao mba hampatsaratsara kokoa satria na volo ny anahako na ny tarehy dia azo sokajiana ho fragile sensible be daholo mora vakivaky ny volo mora mitapatapaka ny tarehy ihany koa torak'izay raha vao asiana produit hafahafa dia mora mifakofaka mora misy zavatra fotsifotsy kely zay dia zay mahatonga anao hoe zavatra bio natoraly zay foana no ampiasaina rehefa mikarakara ny vatana efa nanao foana hatramin'izay efa nikarakara tarehy foana fa tamin'ity vao tena hoe nikarakara be mihitsy satria zavatra vaovao voalohany hitako tamin'ny tarehiko nanomboka hatramin'nisy poizina kely dia lasa feno mony lasa misy mony kely madindika mety tsy hita be ilay izy fa efa nanao an'le soin matetika koa dia tsy dia hita be ilay izy fa lasa feno mony nefa ny taloha ataoko hoe indray mandeha isaky ny 5 volana misy mony tsy misy mihitsy zany fa mba misy fandraindray ka reto ny zavatra ampiasaintsika anaovana an'ilay masque tarehy natoraly amin'ny fomba natoraly voalohany aloha mila tately rano tsara mihitsy no ampiasaina dia mila curcuma na tamotamo ty efa nampiasaiko dia efa kely sisany atao exagé fa curcuma dia tamotamo dia ankoatran'izay dia ity beurre de cacao pur ity zany natokana ho fikolokoloana vatana dia ny tarehy ampiasaina izy ity zany hoe azo ampiasaina vatana sy tarehy dia nahitako hoe mety be ihany koa rehefa hisorohana ohatra hoe mety hisiny tsatsaka ohatra ny rinany ohatra dia efa miomana amin'izay dia zay no nivitanako an'ity dia tahaka an'izao amin'izay ary ny fomba ataontsika hikarakarana ny tarehintsika maka coton disque alohatsika mafana tsara ny tarehy hitanareo daholo mikorotako korotana be ny ao dia maka coton disque dia mafana tsara aloha ny tarehy alohany ametana alohany anosokosorana zavatra azy ity fanosorana ity zany hoe ity masque zay ataoko ity dia ataontsika apetraka eo amin'ny tarehy mandritry ny 20 minitra fafana fotsiny aloha fafana tsara fotsiny aloha ny tarehy mba ho afaka ho any andro mafana dia vetivety kely dia tsemboka koa zay sara dia efa tsemboka be dia maka an'le beurre de cacao le pur betsaka ny mpivarotra beurre de cacao zao fa ny anaty vidiko mitao amin'ny beurre de cacao bio ao Facebook ao misy azy manao pakatra zareo indraindray dia fa miaraka amin'izay fokoany fatao amin'ny beurre de cacao atao amin'ny volo sy ny tarehy somary mivaingana ilay izy ohatran'izao kosokosorako amin'ny tanana ohatr'izao mba hivadika menaka dia iny tonga dia hosorana amin'ny vatana amin'ny tarehy tsy dia be dia be
Sista hoe ilay mamandimandina ny tarehy ampamandimandina ny tarehinao fotsiny no alaina izay nosorana misy menaka e misy menaka ny tarehy mafy be ao mantsy ty vita izay a dia alainao amin'izay ary ilay tantely tsy tena hoe izao fatany fa zay hitanao fa mamariadriatra n'ilay fangaron'ilay tantely sy curcuma zay ho ataonao a ho ihany koa zay hitanao fa mety mahenika amin'ny tarehy satria ataontsika amin'ny tarehy mazava ho azy ilay izy dia zay hitanao fa mampariadriatra sy hoe mahenika amin'ny tarehy anao ray manontolo iny zany dia izay dia efa ampy tena asiako fatrany loatra zany nena izao ataoko hoe efa fanindroany azy any izao no mampiasa an'ity dia sachet iny dia mbola tsy lany aloha zany zao ilay izy eo dekazena volo zay fanaretiny hafanana dia afangaro tsara ilay tantely sy ilay tamotamo dia iny avy eo a efa voafangaro tsara ilay izy dia tonga dia hosorana amin'ny tarehinao tsy jerinareo fotsiny namany afa hijery fitaratra kely manositra an'ity fa zay ary hoe ratsika mitarehy ohatran'izay izay mahenika tsara ny tarehinao tsy dia mitsaranoka be ilay tantely a fa hoe ampy tsara fandanja tsara n'ilay tamotamo ataoko hoe raha irain'ity sotro kely ity zany ohatra ilay tantely dia ataontsika indrain'ity mahery kely fotsiny ilay tamotamo ohatra izay fa veriko ihany hoe arakarak'izay mahenika ny tarehinao so dia tsy hitanao veo ny ampiliman azy dia verivery fotsiny fa sy mahavita ny tarehinao indray manao iny ihany aloha no fangaro lalorina tsara mihitsy ny tarehy iny lalorina fond de tamotamo fotery matevina be efa mahazo tsara daholo fotsiny rehetrarehetra tefy izay efa izy izay izy ity ny amanokana zao ataoko ohatra hoe indray mandeha isan-kerinandro raha ohatra hoe ny tarehinao le feno tasitashina mony be rehefa tena mila manao soin be reny mihitsy ianao dia ohatra hoe ataonao indroa isan-kerinandro tsy mihoatra n'izay kosa nefa temps de pause 5-20 hatramin'ny 20 minitra eo ihany koa tsy mihoatra n'izay ohatran'izay so dia atahorantsika masaka indray fa etsika kadiny eto ambanin'ny orineto a ny tantely betsaka ny vokatsoa azo avy aminy raha ho an'ny tarehy indrindrandrindra miresaka cicatrisation raha misy moa zany ianao dia iny manafaingana mihitsy ny famainany a fasitranan'ilay mony tamotamo ihany koa torak'izay ny beurre de cacao indray a manadio manala ny tasy ohatra misy tasy trace na cicatrice ny tarehy manadio an'izay ny beurre de cacao sady sakafo noditry ny tarehy ihany koa izy dia mamandimandina tsara foana ihany koa ny tarehinao izay voalalitra ny tarehy voalalitra tantely sy tamotamo ny basiny a nataontsika beurre de cacao pure tsara mihitsy petraka amin'izay aloha 20 minitra farafabetsany raha ohatra hoe tsy andranao dia 15 minitra farafahaingany tapitra ary izay ny 20 minitra tsy ny 20 minitra ny natao fa 20 minitra latsaka kely nefa kosa tsy latsaka ny 15 minitra tapitra izay dia sasana tamin'ny rano matimaty ny tarehy vita izay dia sasana tamin'ny rano matimaty dia izay
rehefa fany dia vita. Izay no ataoko indray mandeha isan-kerinandro. Raha ohatra hoe tadidiko misy fotoana tsy tsaroako dia tsy nanao ohatra hoe afaka tapa-bolana indray vao matsiaro dia indray vao manositra indray mandeha isan-kerinandro. Nefa moa eo teo raha ohatra hoe tena ilay efa le tarehy mila soin dia mihitsy ny tarehinao dia azo atao indroa isan-kerinandro ihany koa izy iny. Ankoatran'ireo nefa tsipika ihany aloha ny torohevitra hoe inona ankoatran'izay masque izay za manao démaquillant isakarivo. Tsy manao maquillage mihitsy mandritra ny tontolo andro. Fa hitanareo ny misarika ny ihany ngamba fa tsy manao maquillage mihitsy ihany antony dia hoe izay mipoako ny hodi-tarehiko somary sensible mora simba zay raha vao hosokosorana zavatra matetika. Misy maquillage pour peau sensible fa eo ihany koa ny tsy fahaizako ny tena marina tsy fahaizako manositrositra azy ireny. Dia aleo amin'izao fa na izany ary dia manao démaquillant foana ny hariva dia manao lotion amin'ny tarehy ohatran'ny hoe nao mandry ihany io ohatran'ny hoe vehivavy mizaza isan'andro ihany io dia mba diovina manaraka an'izay ihany koa ny tarehy dia matory miaraka amin'ny tarehy madio tsara ianao amin'izay tsy misy an'ilay lotoloto sy ny hatsembohana ny entina nandritra ny tontolon'ny andro intsony fa tena makaina miaraka aminao ihany koa ny tarehy rehefa matory. Izay ny torohevitra kely. Raha ohatra mbola misy azo zaraina dia mbola ho zaraiko aminareo ety ihany amin'ny fotoana manaraka indray dia misaotra nareo nanaraka an'izay hatramin'ny farany. Mino fa mpiatra daholo izay rehetra nangataka ny torohevitra iny sy mila manao soin ho an'ny tarehy izay dia mankasitraka manaraka indray eto amin'ny Jardin de Gaëlle. Mandrapeo.